Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray mila omena vana ny famokarana ara-indstrialy antoky fampandrosoana sy ny fanjariana ara-tsakafo isan'ny antopisian'ilay hetsika foire internationale de l'agriculture na ny FIA andia ny voalohany izany hetsika izay iarahany agence première ligne sy ny fiadian'ny repoblika misana ny fambolena sy ny fiompina amin'ny 7 hatramin'ny 7 septambra ho avy izao. Seka tatsavokoa ny valopolo-isan-jaton'ny malagasy ary mivelona amin'ny fambolena ny akamarony indrisy nefa fandray isan-jaton'ny tany azo vokarina fotsiny no anitra andrahan'izy ireo. Mila omena vana tokoa ny famokarana ara-indstrialy eto Madagasikara fa tsy mionona amin'ny famokarana ara-pianakaviana fotsiny intsony. Ahafahana mahatratra ny tanjona izay kendrena dia ny hifanjariana ara-tsakafo hoy Andriamatoa Rivo Rakodivao, ministra eo anivon'ny fiadian'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'ny antopisian'ilay hetsika foire internationale de l'agriculture na FIA andian'ny voalohany izany. Ny ampisehoana hoe aiza isika na hoantsika fotsiny ary hoe aiza tokoa isika eo amin'ilay ataoko hoe ilay fanamby lehibe amin'ny fampitantena ara-tsakafo farafaratsika ary ny fampiarahana ny ataon'ny resahana teo hoe ny agriculture familiale miaraka amin'ilay agriculture industrielle. Zay mahatonga resaka be dia be indraindray nefa fantatra fa tsy havitan'io mihitsy isika raha ohatra mbola mijanona amin'izao fomba famokarantsika izao fa nroan'izay dia famokarana mitodika makany amin'ny tsena anatiny io ny tsena ivelany io zany rehetra zany mitambatra mora-pitenana zany fa mila ny olona maro zay ny ezahana ho hita ao anatin'io foire. Natao vovonana hahafahan'ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sehatra ny fambolena amin'ny fanakalo hevitra mandroso vahaolana entina mampandroso firenena mandrafitra paikady ahafahana manatanteraka izany. Ireo efatrandro isiny foire internationale de l'agriculture hetsika izay iarahany agence première ligne sy ny fiadian'ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana mikarakara amin'ny 12 hatramin'ny 17 septambra ho avy izao eny Tanjombato.